Salama daholo efa nareo angamba le resaka mahakasika ny hoe zay fatritran'olona any Amerika dia ho alefany ao Madagasikara. Fatritran'olona any Amerika zay olona tsy tiany any zany, zay olona expulsena any Amerika dia ho alefany any dia miampy ny palestiniana zay tadiavin'ny inona moa zany, tadiavin'ny israeliana zany hoe bodona ny tany ao bande de Gaza dia roahany faty any daholo ireo palestiniana ireo dia aiza ny lefarana azy ao Madagasikara. Zany hoe Madagasikara zany poubelle zay fatifatin'olo rehetrarehetra, zay fatrisran'olo rehetrarehetra na criminel io ninina dia aloha alefany fa mametraka kely amin'ny mpitondra ohatrany efa mahasaritra amin'izay. Dia le izy zany tsika mety menimena nefany ninina zavatra ataon'ny mpitondra dia tsy afaka manao ninina mihitsy tsika satria io le voafeny le rafitra misy voafeny le rafitra misy dia tsy maintsy hoe ilahatra an-dalambe sy anongana foana ve zany isaky ny zavatra tsy mety ataontsika. Na ty Suisse dia misy ny démocratie directe dia misy foana vote populaire isaky n'izay initiative hoe amboarina ty pont ty, amboarina ty zavatra ty, mety aminareo sa tsy mety aminareo dia ny vahoaka no mifidy mety aminay na tsy mety aminay io. Fa Madagasikara zany zay zavatra soniavy mpitondra rehetrarehetra tany aloha tany dia tsy afaka manao ninona ny gasy fa dia tsy maintsy mizakana zay fandehany eo. Ataontsika hoe io zany raha ohatra zany io zavatra ataon'ny Amerikana io dia mety tsy afaka anda ny mpitondra amin'izao fotoana zao satria efa voafatotra ary na mpitondra any amin'ny 2050 mpitondra gasy 2050 efa voafatotra sy menacé amin'ny zavatra isan-karazany. Dia ohatra zao hoe ny Dinatek efa nisoniavina valomanana io, tsy hay ohatrinona ny azo lery aminazy io fa en tout cas ny gasy tsy misetraka an'io amina milliard io Dinatek io fa efa voasonitany aloha tany dia mitazana fotsiny ny gasy soniavina valomanana koa ny fanomezana ny port ny Thomasina ny any ivelany ny tantanan'io QMM dia reny nosy namidiny any rajoely reny any Mitsio sy inona daholo le tsarabanjina rehetrarehetra io hatramin'ny baobab le de baobab amidiny any rajoely daholo io dia hatramin'ny Îles Éparses toa hoe efa voasoniko io efa lasan'ny frantsay io fa le gasy zany tsy akorany ninona mihitsy amin'ny zavatra ataon'le mpitondra. Ka zay resaka le rafitra tena tian'ny RCR apetraka foana zavatra zay hoe tsy mety le rafitra satria magnino moa zany tsika tsy akorany akory na manao soniny ny mpitondra atsy, manao soian zony atsy, manao soian zony atsy dia tsika dia misubira fotsiny. Fa ny zavatra tena grave hitranga dia ity fatritran'olona rehetrarehetra any Amerika sy any Israely alefa Madagasikara io satria voalohany indrindra be dia be ny criminel efa gadra. Fa raha manaraka an'izany olona tsy mitovy firazanana, tsy mitovy sotoavina, tsy mitovy fiteny, tsisy zavatra ifandraisana mihitsy ina moa zany avambogo fotsiny amin'ny toerana anankiray. Madagasikara efa lasa poubelle iny dia ny problème amin'izay dia tsy hisy tsony le mahamalagasy, tsy hisy tsony le identité mahamalagasy satria na fiteny fangarovoraka ao na ny inona moa zany le rasy moa zany tsy fiteny iny fa ataontsika hoe rasy zany mba moramora an'izy le karazana fangarovoraka ao dolo rehetrarehetra dia tena tsisy tsony malagasy, tsisy tsony Madagasikara fa dia poubelle du monde zany Madagasikara. Ka zavatra zay io ny farany grave indrindra nefa ny afaka andavy ny vahoaka malagasy fa mpitondra moa zany iny zay zavatra tiana ataony any. Ohatra ny ataontsika hoe base tuliary io mety efa voasony any rajoelina tany io dia ao izy dia raha vao mitabataby lahy dia tsy firy le lahy dia vonono rehetrarehetra any andefany zandary afany miaramila dia ny miaramila zandary moa zany Madagasikara dia efa nanao soni amin'ny président koa dia ina moa zany tsifotra le vahoaka foana dia zay foana no hianana. Ka tsika zany tonga amin'ny resaka kolikoly lovanjanaka lovan'ny taranaka kolikoly efa taloha tany dia lovana fotsiny dia tsy afaka miala-pady daholo zay rehetrarehetra rehefa avy eo. Zay ny fandehany io. Ka maninona moa no hoe tsy azon'ny colonel ataony mandany zay proposition zay
satria misy zavatra efa famatorana ndray tao, misy zavatra tambony foana ao de tavelo eo. Eritreretinareo fotsiny hoe zany hoe efa ny connerie ny tany aloha tany. Ohatra hoe tamin'ny ohatra hanongan'Andra Valomanana ohatra i Andry Rajoelina, de ny frantsay no manakaramany Andry Rajoelina, manakaramany Andry Rajoelina hoe amena nationalité française là, de miasa ao la France là, et là atao mpamadika tanindrazana là, de olona tsy mana BPC moko, de tonga de sûr zany président tena zay tena mitano lasa président, le izy lasa président no nina moa zany takany atidohany, satria olona tsy mana BPC olona vendra tay ohatra ny Andry Rajoelina igny de ozy ny frantsay hoe angao de toanany lisany, zay nitifitra ny malagasy avery arina ary de iny izy zany de akolambotra izy mizesizesy tany. Ka tany amin'ny fanonganana ny Ravalomanana fotsiny de efa nandeha ny plus ny karana, ny vola zany natambatambatra hanonganam-panjakana de tsy andoha vola. De rehefa voangana ny fanjakana de normal, zay tiany karana atao koa, satria izy zany nanome vola lany hanongana la fanjakana, zay tiany frantsay atao koa, na ivarotany saka belo amin'iny ao zany téléphérique na firy milliard sy zavatra tiany frantsay atao de azony atao satria lany nandray le vola, de tsy afaka miala-pa foana zany le mpitondra igny. De rehefa tonga le mpitondra gasy de omena vola ny miaramila, omena vola ny zandary, omena vola ny député, omena vola daholo rehetra voazara vola. De rehefa tenongany Andry Rajoelina de inona ny zavatra ny olana, rehefa tenongana ny Andry Rajoelina de voatery koa ny mpanongana tsy maintsy mitady vola koa mba ahafahana manongana, satria ny zandary sy ny miaramila efa topory, sy ny mpanao lalàna sy ny ACC sy ny rehetrarehetra efa topory daholo, efa nahazo vola daholo de tsy maintsy manam-bola ndray zany anao vao ahafahanao manongana. De zay le kolikoly le tiako tena hoe lovaina de tsy afaka miala-pahatsony. De anongany Andry Rajoelina de miala ny karana ny vola be, rety ny vola zany de anongany lisany io. De frantsay koa mikozy hoe aleo toananay le fanasoan'ny Andry Rajoelina, zany hoe ny frantsay zany de il se fout complètement de notre gueule. Fa rehefa tsy tianareo Andry Rajoelina fa dictateur io Andry Rajoelina zany efa leo tanteraka ny gasy fijaliana, de zao frantsay hoe lirimy mantsy zay nametraka anazy io, de andraso esoriny fotsiny io Andry Rajoelina io de ametraka vendrapora anankiray vaovao ndray zay hiasa ao la France. De am'izay fotoana zay de ahoana ny ataon'ny colonel dozy la France hoe zao ok tsy anjay lisany Andry Rajoelina fa velesany pa de lisany toananay ny lisany amin'ny fidirana fitondrana, toananay amin'ny sosososao lisany, de tonga koa colonel am'izany fa de tondra koa zany hoe tsisy rupture mihitsy, tsisy hoe mbo aloha mijanona treto hoe ampy zay zay tsy mila ny fanampinareo avy any France, zay tsy mila fanampina ny volan'ny karana, tsy mila ny ninona, fa efa feno zay eny andalana ny nizanizy maramila sy zandary mitifotra andreo olo atretreo de fa vonona ny izenizay de sy rehetrarehetra de toizana hatramy farany fa zay tsy mila lisany. Fa tsy zany fandehany, fa raha vao mahazo place kely ry colonel sy karazany de miditra am'izay deal atao frantsay sy ny karana zany de eo tsika fa defa ina moa zany gadra ndray tsika zany mandritra ny firy taona, gadra tsy afaka manao ninina, tsy afaka manala ny frantsay, tsy afaka makanily zay pasa, tsy afaka manao ninina. De koatr'izay milaza fa anenjika ny mpanao kolokolo, enjena daholo ny mpanao kolokolo, ahoana ny ahafahany ry colonel anenjika ny mpanao kolokolo, ahoana ny ahafahany raha ohatra ka nisy falarana amin'ny karana sy ny frantsay, de tonga de miteny fotsiny ohatra ataontsika hoe izy ty ina moa kofa bali moa ina moa le kobali tsy liditsony le arakiraha iny tsisy azony colonel atao, tsisy azony colonel atao koa amin'ny général Bomba satria izy tany tsy afa izy de izy zareo le colonel nanao taratasy amin'ny général Bomba hoe ataovy afara angazy ty fa sosososo tany tsy afa, de ina zany misy dette morale, akoatrany dette morale fa dette matérielle mihitsy le izy. De ahoana ny ahafahany izy hoe colonel nenjika ny Andry Rajoelina, nefa zareo nafanaraka amin'ny frantsay hoe toananay lesy niditra ny fitondrana, de avelohan'ny lesany Andry Rajoelina fa apetraka ny any amin'ny palasy, any amin'ny palasy any Andry Rajoelina miaraka amina milliard de dollars noentiny any tranquille izy zany, de tsy azo atao no manenjika ny reny satria elafa fanaraka tatsy.
de raha ohatra zegny mitabataba ty député Mila Vontsy ty de raha député Mila Vontsy mitabataba de tsy azo samborona satria tao Ambovombe io i maire Ambovombe namanito de colonel de tsy afaka mihitsy tsy afaka manao ninona tsony zany ry l'entre-Kotomanga tsisy zaza atao anazy na de fa fantatra zao izy nanao faute magnazy tamin'ny Roly Mercia de anenjika kolokolo anao nefa efa kolokolo koa nidirana de efa misandrahaka be koa le kolokolo avery any maketsy avetsy makatsy de tsisy zavatra azo atao zay fandehan'io fa raha ohatra ka tena hoe soniavin-dralahy le ino moa zany le hoe andefasana ny fatin'olona avy any amin'iko Madagasikara de tsy haiko tsony zay atao malagasy fa mety possible raha tsy afaka andà araka le teneniko teo hoe le kolokolo lovana le kolokolo mety tsy afaka andà zalahy de na tsisy mirevenu base tiliary io de tsy afaka andà fa mety efa voasoni koa io ka de hatramin'ny vina moa zany gasy zany no tsy ho afaka am'izay kolokolo zay hatramin'ny vina de fa matipatotra foana io fa matipatotra hatramin'ny farany io zany de zavatra napetraky ny frantsay io tsy hoe napetraky ny frantsay fa lovana amin'ny frantsay zareo nge zavatra misy amin'ny France am'izao fotoana zao Marine Le Pen miakatra ino moa zany cour d'appel nisinanao kolokolo ny volany ino moa zany ny commission européenne amin'ny madéputé européenne anazy de io volany européenne io hoe reto zany vola ampiasainao esanao am'le madéputé européenne anao iny vola indray nangalarany izy moa i Marine Le Pen nandoavany karamba ny olona aty amin'ny circonscription aty à France de hitan'ny vola européenne hoe tsy normal nge zany ty vola ty amina million ty afahanao manao ny asanao de maninona nomeno zarazanao amin'ny andoavanao karamba ny ino moa zany any amin'ny France de olona andehanao président ny any France de maloto be ohatry zany de io zany de miakatra tribunal impelo de manao appel izy de tsy hitatsony zay atao inona zavatra olazainao fa ianao raha nangalatra de raha ohatra zany ka meloko izy moa i Marine Le Pen de tsy afaka milatsaka amin'ny 2027 satria misy ny ino moa zany 5 ans de inéligibilité 5 ans inona zavatra hitranga am'izay zany am'izao de mety isy kolokolo koa amy justice io ao amina France de mety ataony 2 ans fotsiny io ahafahany Marine Le Pen milatsaka de rehefa tafalatsaka nay Marine Le Pen de tsy afaka manao ninona koa atao amy justice satria efa nanaiky an'le deal tato de mitohitohy foana za zavatra io de na ohatra raka ohatra hoe Marine Le Pen raha ohatra ka hoe tsy tratra an'le inéligibilité de ahoana moa ny fidana frantsay anazy au président rehefa fantatra zao fa olana nanao kolokolo de tsisy hafan'izany Madagasikara tsisy hafan'izany de raha ohatra ka tsy tafalatsaky Marine Le Pen de i Jordan Bardella no ilatsaka nefa Jordan Bardella de olona bandy vendrapra be ohatra ny andro Ratsuel iny hoe tanora le ry de ka samy bady frantsa koa nge bady de populaire be Bardella tena milahy iny mihitsy ny tena mety ho lany président jena sondage mety ho lany Bardella nefa olona bady be tsy nianatra tsy zatra nataony mihitsy tamin'ny fiainana mitovy amin'ny andro Ratsuel de iny mety lasa président frantsay satria bady koa le frantsay de mitovy tsisy hafan'izay fa de malama vava fotsiny bogosy koa le ry de malama vava de kianina farazana fa ny étranger daholo ny source ny problème rehetra ao France io de ny bady frantsay de fidy anazy satria ny bady ny majorité de treto avy amin'ny Macron any ino zany olona niasa tamin'ny banque Rothschild olona financier miala avy amin'ny Macron de Bardella mba tsy manana baka koa le ry iny no président de ohatra tsika avy rajonary mampianina de Andry Ratsuel tsy mana BPC no mitondra de zavatra mitovy tsisy hafa de jereo ny ino moa zany ny ery Sarkozy manomboka aorinan'ny journal de 20 heures nya tsisy publicité tsony fana publicité amin'ny chaîne nationale France 2 France TF1 ina ny antony satria groupe Bolloré no nandoa vola campagne électorale ny izy moa Sarkozy de tsy asina publicité tsony io azahoany
groupe Bolloré intérêt. D'autres zany koa tamin'ny andron'ny Sarkozy, le autoroute nomeny le risonavy le le hoe privatisena daholo ny autoroute rehetraretra dia zay dany manao zay dany kibo ny société d'autoroute ohatra ny Vinci ireo satria le ry koa nahazo vola tany de nomeny an'io zany dia andratrany 5 taona zany l'autoroute reo zany ny compagnie reo mi-exploité au maximum ampiakariny foana io. D'autres zany mandray commission ohatra ny Madagascar mandray commission io hoe ho avy any ny Genfield dia mandray commission dia mitodisavana zany atao Sarkozy tamin'ny mivarotra sous-marin tany Inde tany Karakasimo zany tany Inde hoe vidiny lesany reto ino moa zany sous-marin français reto dia fa omeny vola ny mpitondra tany Inde dia tsy nomeny liry moa zany le mpitondra sy ny afaka tamin'ny plasiny izy dia iny napoakany rahalahy igny. Dia io zany dia zavatra lovana tamin'ny frantsay zany io ataony gasy io kolokolo foana tsy mety mijany io dia voafatotra n'iny foana hatramin'ny taranaka faramandimby dia ninina décision dia tsafako amin'ny ninina ahoana moa nahafahan'ny colonel iréclame ny zay passe ahoana ny ahafahan'ny réclame io dia frantsay ary nampiditra anazy eo amin'ny fitondrana io dia ahoana ny ahafahany anenjika ny karana nefa karana nampy anazy niditra ny fitondrana io dia zay foana ny ainana fa tsy mba misy mihitsy mba une bonne fois pour toute amprangazy zay tsy mila ninina avy mizanizana na volana propagande ninina fa dia fitiavatany lazany de terre tsy ty zavatra ty fa io resaka io américaine io amin'ny resaka réfugié io dia sura fa tsy afaka miala pa amin'io zalahy satria fa misy zavatra landalony ray any misy zavatra ino moa zany mamandrika ny zalahany zany dia tsy afaka miala amin'io fa dia mivahoaka mirenganina fa dia anjara mivahoaka mieritreritra raha naiky an'izany na tsy naiky an'izany fa mety amoaka campagne indray zalahy hoe tena ilaina mihitsy ny fiavian'ireo reo manam-pahaizany reo ilaina mihitsy satria tombotsoan'ny gasy tsy maintsy hanao an'izay indray ohatra nataony Andry Rajoelina tamin'ny base Tuléar hoe tena mety be mety amintsika io ampandroso ny avainy atsimo zao andaingy mety zay nataony rahalahy io soniavina aloha le izy hoe ho alefa ty le réfugié dia avy eo amin'izay amboarana amin'izay ny sainao hoe tena ilaitsika io tena mety mihitsy io zao niakatra raha ny karamanareo zao raha nahazo prime dao ny mpanjapanjakana sao dia tsy migrevy dia manaiky tsika fa anjaranareo ny mieritreritra na anaiky an'izany na tsy anaiky an'izany nareo sura daholo